Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fety ny ankamaroan'ny mponina amin'izao fotoana izao ka nahatsiaro manokana ireo zokiolona ary ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina Mivady tamin'ny alalan'ny fizarana fanomezana ho an'ireo zokiolona teny anivon'ny efitrano malalaka ny Coliseum teny Atsonjombe moa no natanterahana izay fanomezana izay. Zokiolona manodidina ny 700 avy amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra no nitoloran'ny filohan'ny tetezamita Mivady fanomezana noho ny fetin'ny Noely sy ny asaramanitra tamin'ity androany ity atetsy amin'ny efitra ny malalaka fanaovana fanazarantena ny kianja Ampanakanto na ny Coliseum Atsonjombe. Tantsoroka avy amin'ny tetika sara sosialy ny fiadedihan'ny tetezamita Tarindramatoa Michel Ratsivalaka no nafahana nanao izao hetsika ho fahatsiarovana ny zokiolona izao. Ka dia afadina manay tena hoe amin'ny fofony fitiavana no afahana manome an'ireto fanomezana reto ho anao rehetra izay tonga eto. Niaraka tamin'ny filohan'ny tetezamita tamin'ity androany ity ny vadiny Ramatoa Mialy Rajoelina izay niaraka nanao ny fanolorana ny fanomezana ho an'ireo zokiolona teto. Notsongay ny tetika sara sosialy ny fiadedihan'ny tetezamita avy amin'ireo fianakaviana tena sahirana isaky ny boriboritany ireto nazo tombotsoa tamin'ny fanomezana ireto. Notolorana vary 10 kilao, menaka, kafe, ronono mandry, vatomamy ary biskuit isan'olona ireto zokiolona ireto. Atao aorian'izao hetsika fahatsiarovana manokana ny zokiolona izao moa dia nanatrika ny fety antsapiderana notanterahana androany ateto amin'ny Coliseum Atsonjombe ny filohan'ny tetezamita Mivady. Mpanakanto 20 latsaka kely moa no nandray anjara tamin'ny fanafanana ny lanonana tamin'izany. Ity fotoana ity raha ny fanazavana dia natao indrindra hitondra nambavaka ny firenena amin'izao fetin'ny Noely izao no natao ihany koa ho fisaorana an'Andriamanitra no ny fahavitany ireo fotodrafitrasa maro no tanterahany fitondrana tetezamita.